Dia mbola ho ampitomboina ho aminao hatrany ry havana fahasoavan'i Jesoa Tompo. Amen. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ianao. Miaraka amin'izao andro vaovao izao no hanavozinay koa ny fanoloranay ny fonay, ny fiainanay iray manontolo mba hanjakanao ry Jesoa. Dia amin'ny anaranao no hanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Mampatsiary izahay ry havana fa mifampahery ny mpino, izany no lohahevitra bandintsika amin'izao volana aogositra izao. Ato amin'ny Baiboly dia Andriamanitra no mampahery antsika voalohany, izay isika olombelona, izay isika mpino vao afaka mifampahery. Nandritra ny roa andro misesy izao dia io no nodinihantsika ry havana. Noho izany dia ho faranana an'io ary izany hoe Andriamanitra no mampahery izany. Olona ao anatin'ny olana sy ny fitsapana mahamay no mila hampaherezina ry havana. Misaotra ny Tompo raha tsy ao anatin'izany ianao. Kanefa dia zaraina izao soratra masina izao mba hahafahanao mampahery ny hafa koa raha misy ny tojo an'izany mifanena aminao na manodidina anao. Hoy ary ny Tompo aminao amin'ity anio ity vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tana-kavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Ry havana, ny Isaia 1:10 no ahitantsika an'izany. Mizara roa mazava tsara ity andin'ny soratra masina ity. Dia ny voalohany amin'izany ny tsy azontsika atao izany. Inona no tsy azontsika atao? Tsy azontsika atao ny matahotra. Satria nahoana? Satria izy Andriamanitra no momba, izany hoe tsy ianao irery no miatrika ny olana io, fa eo koa izy, manatrika eo izy, tonga amin'ilay teny vahiny hoe présent, eo izy. Ary koa tsy mahazo mitodika havia, tsy mahazo mitodika havanana fa mibanjina an'i Jesoa Kristy ilay nandresy ny fahafatesana, nandresy ny sarotra indrindra, nandresy ny olana izay mitondra vahaolana tsy mbola vitan'ny olombelona ankehitriny. Izy no mahita ny mahasoa sy mahatsara ny mpino ao anatin'ny fitsapana samihafa. Noho izany dia ao anatin'ny vavaka sy ny fanantenana azy no andronin'ny fanahy masina anao an'izay asaina atao. Tandremo ny saro-tahotra, ary fadino tonga dia manao hoe Andriamanitra tsy manampy an'izay tsy manampy ny tenany. Enoy tsara aloha ny pitsiky ny fanahy masina vao mihetsika isika, sao ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra ilay ataontsika. Faharoa amin'ity andin'ny soratra masina ity dia manambara ny tenany koa Andriamanitra fa eo ankilan'izay azon'ny olana samihafa izy, eo ankilan'izay mila vonjy sy izay rehetra mila fampaherezana izy. Ambarany eto fa mampahery izy sady mamonjy, ary koa mitantana amin'ny tana-kavana ny fahamarinana. Mikendry fandreseny izany, mikendry fiadanana izany, koa irariana ry havana mba ahery isika tsirairay avy, ary afaka hampahery ny hafa ihany koa, fa Andriamanitra no mampahery antsika voalohany. Amen. Vavaka ary isika dia misaotra anao izay fa manana anao Andriamanitra, Rain'i Jesoa Kristy Tompo, izay mampahery anay. Dia amin'ny anaranao hanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.